Fiaravana ny fiangonana izay efa nentin'ny zandriko pasitera Maroty. Voalaza tokoa fa hoe andeha sotronono izay mivady mino aho fa vitsivitsy ihany ny olona mahafantatra anay dia amelana eka fotoana fory aho hijoroana vavolombelona. 17 taona izahay no tandrina tao amin'ny fitsika misy fitiavana tany ampitan-dranomasina izay tany amin'ny fakulté de Strasbourg no niofana dia nanomboka ny asa tao amin'ny fiangonana protestanta malagasy Ampia-Dafy izay tany fotoanandro taiza finizanaky ny fitsikaima sy ny zanaky ny ferema tany filanjakana tatirolena mody zanaky dia rehefa tomboka ny fanendreny ny foibe fitsikana satria nikorotana misy fitiavana tamin'izany 2003 izay nandray asa ny eritreritra tonga tao-tsaina dia hoe tompo zinona ho zahay no nalainao avy any anaty lavaka tany ambanivohitra tany ora tany Frantsa tany ka nitendrenao ho amin'ny fitsikaima misy fitiavana paka 2004 izay nandray asa hoe 2004 2005 izay dia tonga saina ny amin'ny fitiavana tompo anay ary mora taminay teny hoe tompo hitanay ny fitiavana fatratra ny tetiny tiavanao anay ary misetry ny fitiavanao anay zany no motivation raha teny président anaovana ny zavatra rehetra atosy fitiavana sina moa zay 2004 2005 tantaraina anay ho mba tsy afina fitohinana zao ke nandoecolage zao le efa nikiasa loha zany dia faly indrindra zay tao misy fitiavana reo. Inona zavatra tianay zaraina aminareo amin'izao akatoko disciplinaire zao amin'ny faran'ny taona 2021 voalohany indrindra hoe tena hoe toto izay zany fitombona zany toto zay ny maholmo zany zandrilako efa roapolo taona niranaisa tamin'ny bodadefa toto zay zany fitombona zany ary dia raha nantaniny fiangonana zay raha nantaniny komity nijobely sotro moa zay hoe inona moa no eritreritra rao amin'ny 2022 mijoro vavolombely zay mijoro vavolombely zay hoe misy antony lehibe efatra tokony hiverenanay ampitan-dranomasina. Voalohany indrindra 17 taona zahay no tsy nahita ny zanakay sy ny zafikinay zay nijanona anjara no ny antony zay no antony voalohany tokony hiverenanay. Ny antony faharoa dia misy olona teny taminay amiko hoe enoke naman'efa za moa zany teny hoe enoke ozy izy raha mbola salama sy mavitrika azo menakarazana mitan aty a Frantsa aty ary isika hoe mahazo euro sy mahazo tranonao. Ny antony fahatelo tokony hiverenana any dia ny hoe zay no zany fahazataratasa dia mora ny fifiranonana raha zay miresaka azy ary ny fahevatra farany hoe nahoana anao na fomba fijery dia hoe le fitsaboana le système de santé any Frantsa tsara lavitra ny atentsika antony lehibe efatra tokony hiverenana any ampitan-dranomasina. Fa nambaranay tamin'ny fiangonana le nambaranay tamin'ny komity nijobely ny hoe fandresenay vady lavitra ary tena fandresena iombonana dia hoe hijanona eto Madagasikara ao zahay amin'ny 2022 sy ny manarak'ina fa tena resy lavitra tanteraka izay hoe eto aloha mbola eto aloha no hoe ilan'ny tompo anay zay ny zavatra matiany zaraina. Zavatra faharoa hoe ao anatin' izao tao anatin'izay kariera na pastera zay dia misy olona tsotany saina daholo moa zany satria fetra hainy le fitenenana misy olona ona telo tena hoe ny influenceur ny impacteur zany mialatsiny aloha mivary amin'anana fa zay no fahatarana pastera Sofa mivary amin'anana io
mialatsiny ary président misy tena hoe mpampianatra teny malagasy nandritra efa 5 taona telecast any mitratra teny tranquille be mihitsy zany ankeo marainy pasteur Rakotoverina Charles tokoteny tao izy fitiava nareo teny frantsay zao navoaka am'izao izy ko tany ampitanareo Tahun 1990-1991 Pasteur Rabe Manaka Fonitsika Katolika ampiantsona mbola tany ampitanganasa teny taminay izy ambakivako resaka hoe maniry aho enao Pasteur Sofo no andimbia ataon'ny hevitsika makatolotsy io Pasteur Maholy favolombelona zany resaka zany ary raha ny fanariny Pasteur Rabe Manaka tena hoe zahay mihitsy no andimby azy amin'ny 90 ao hevitsika makatolotsy avy enao mba secret pastoral ny antony tsy natanteraka zany fa ny zavatra nenananay tamin'ny Pasteur Rabe Manaka teny zany hoe fiangonana velona ho an'ny avy ary rehefa totalina rehefa ny budget misy hevitsika misy fitiavana zao fotoana zao entre 60 et 70% budget misy fitiavana dia hoe anaovana tafika masina anaovana asa ho an'ny velona sy ny karazany zany hoe tsorovavolombelona fiangonana ho an'ny avy zavatra ny olona faharoa avana dia ny raharaha présiden'ny hevitsika anisan'ny zavatra nitesaina misy fitiavana ary tsy mora no nampitan'izany dia ny hoe mikasika ny asan'Andriamanitra rehefa tsy anao tsara dia ditra tsara le izany famposihana antsika fampotsihana antsika kristianina malagasy hiala mipedatoko hiala mizara fahafiranana zay ary sotran'ny tompony amin'ny zava-bitra atao iso fitiavana anamarena zany hoe vision na excellence izany zavatra naranay atao misy tabartany misy bedisy misy anay dia hoe zany fiangonana zany aiko tokony hoe fiangonana sady mahatona mahatona sy mahatamana teo anatin'le vision d'excellence zay nivoaly tamin'ny président hoe teo anatin'izany vinany expert zany zavatra roa no sindianinay 2010 zay nanao toilette azo azay hoe miaratsiny ame fitenena fa tsisy resaka politika toilette manaram-penitra zany tonga ataonay ny toilette ny tamin'izany nasiso otrany toilette na fiangonana maro le tonga ataonay le ingénieur izy ahona fahitany Pasteur an'le rénovation des toilettes dia izy zay hoe ndana encore carton dia refaites la même chose tena mahafinaritra aho raha nisy namientsika toy ny aingitraingitra le hoe fanaovana toilette orazany mba jereo reo fiangonana dehibe jerana vo toilette mampalaitreteny nena zany hoe inspiration misy fitiavana ny toilette mandaram-penitra ny amin'ny raha ohaty filina rehetra ro zany ary nomona rehefa mankona no mariage fahajany ho hitanareo hoe tsy vitsy ny olona makasay feo amin'ny toilette dia ny zavatra fampisindiana amin'ny vision d'excellence ho an'ny tompony dia hoe le jardin misy fitiavanao akory amana le hoe misy olona tonga manao séminaire ao miakary misy akany kely zay mandray fivoriana sy ny takizany misy olona tonga mamoaka faty misy olona tonga mamamary azy dia à chaque fois maka sary ny jardin kely eo ary misotra mivatika eo mikarakara izy fa misy rosier zay eo anatin'le vision d'excellence rosier fotsy zay c'est rosier d'importation fa maninona io naka rosier d'importation hoe le rosier moa mamonia manavato tsy hoe indrosa ataona mamonia
Ny olona fahatelo mahafinaritra moa satria tsy maintsy fahatenana le olona resana dia doyen zany. Doyen nolona raha mampiaso zany. Mahafinaritra nefa ny zavatra tokanantsika mahafinaritra satria natao araka le vision d'excellence. Tsy mora le fanampy, tsy mora le fanampy satria hoe atsaraina ny zaridaina be mpandalo tsy lozan'izay kritika ary ny olona rehefa kritika faran'izay masika faran'izay misy. Mialatsina ny teny aminareo azay rehetra nandalo to dia hoe tsara tena tsara tena tsara. Ary isorako manokana eto vato satria araka le fitenenana hoe derrière un grand homme il y a une femme tsanganakely. Dia hoe ato miresaka amin'ny doyen, matoa afaka mivelatra dia teo doyen tena hoe ny accueillir-nay abrace ouvert efa teny izay hoe manana faniriana hitondra ny anjara brikinay amin'ny fanatsanana ny zaridaina. Doyen dia fantatra hoe doyen dia fantatra hoe PhD tena hoe manana maiza azy sambany amin'ny fahalalana zany. Fa rehefa miresaka izy dia gaga fotsiny hoe zary ananary ary ambany tananary fa miresaka dia andao nama atao ohatran'izao, andao nama atao ohatran'izao, andao nama. Dia tena alaise be aloha tena hoe miara-miasa ampirahalahy tena mankasitraka doyen dia fandraisana nefa ratsy cordial na fraternel ohatran'izany ny fifandraisana tsy tanteraka ny asa zany. Fandraisana zany amin'izao fotoana isotonay zao le hoe mba mitondra ny anjara bikiny ato amin'ny fakulté. Ary dia faly kosa mizara hoe fa fotoana angamba izay hoe isotro fitiavana amin'izay hoe fiangonana velona ho an'ny hafa zany manao système bourse d'étude ho an'ny zanaka mpitandrina FJKM. Atao hoe zanaka mpitandrina FJKM dia hoe zanaka mpitandrina FJKM ampianasa, zanaka mpitandrina FJKM efa misotro ronono, zanaka mpitandrina FJKM efa mitomany fa zanaka mpitandrina FJKM. Ary zavatra vao santarinay tapabolana lasa angamba izay dia misy hoe tetikasa akanjo ho an'ny Jesosy. Io tetikasa akanjo ho an'ny Jesosy io izay le mbola velona ho an'ny hafa dia hoe natao ho an'ny olona mandalo fahasairanana vetivety na fahasairanana maharitra ka tsy manan-kitafy, tsy manan-kotafidy. Zay zany zavatra. Dia eto anatin'izay zany zay dia hoe aveza ilay akanjo zarainao, aveza ilay akanjo zarainao, avy am'izay araka ny tenin'ny Jaona nataon'ny Matthieu toko fahatelo hoe zay manana akanjo roa aoka izy anome aoka izy anome zay tsy manana izay le ary dia ao anatin'ny vision d'excellence any anatin'le vision d'excellence dia hoe nafarana ny fiangonana izy ho fitiavana avelona fa fiangonana any ambany tanàna zay zany afaka tsoina ny tatetsaka faton'akanjo ty zay le zavatra hoe soa izay faton'akanjo tsy anaovana loatra fa le fitiavana mila sacrifice izy
ho an'ny mpianatra 5e année am-pianarana. Zay izy. Mba hoe ho an'ny mpianatra 5e année am-pianarana, mba hoe arana akanjo mendrika izy, fa tsy tonga any amin'izay fahazay fitandremana matanana eny izy dia valina ka hoe akanjo loha fatiny akanjo ny loaloha. Dia hoe nafinaritra be ilay teny Andriamanitra teny tsy nampozinay tsara be ohatran'izany hoe akanjo zarainy izy fitiavana. Zay dia avarano batinay zaraina tena hoe voninahitra voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireny le solideo gloriatsika calviniste zany. Tiaka ny mizara satria zava-dehibe koa zay ho an'ny fiainam-ponina sy ny fanomponana ny amin'ny ankonanay sy ny taranakay mivady zay moa zany nianatra tany dia tany koa ny mivady teraka tany ny zanakay tena mbola anatin'ny fijoroana vavolombelona, anatin'ny fijoroana vavolombelona zanakay lahy izy ny lamatoa amenana zanakay fa manambady izy niova fiainana tena hoe tereny antsony tompo dia ankehitriny izy manao théologie amin'ny Institut Protestant de Théologie ao Arago Paris zay toeram-panomanana eken'ny efitsika tiako ny mizara fa izy niova fiainana io tamin'izy niditra première année azona fila 2e année dia hoe mila minimum na 30/60 azona fila 2e année. Notony diaraina 60/60. Ifilana 2e année makaiky 3e année zay mila 30/60 nahazo 60/60. Ifilana 3e année makaiky 4e année amin'ny main zany mila 30/60 fianarany azony 60/60 sotran'ny tompony amin'ny fitiavany ilay zany. Zanakay vavy moa zanakay vavy notera ao Paris ao misotran'ny tompony amin'ny fahasoavana amin'izany zanakay vavy voanome izy associé amin'izany cabinet étude-na notera zay notera lehibe indrindra ao Paris zany fitiavan'ny tompo anay riavana ary dia tena marina loatra aminay teny fasitena teo hoe fitiavany tompo ary tsy telo amin'izany zay fitiavany tompo no mandeha anay ho an'Andriamanitra ireny voninahitra ary ho antsika rehefa fahasoavana.